Eu estava naquela aí. Estava naquela. Alô, lá mas que aqui fica, tu sabe se rabamete? Alô, mesmo tá aqui, não tem nada que passar. Siapa? Batin nagel la sa review pa bang bangkel ni kan. Alô, ia mtakira lo fala sasa. Alô, me murmo. Safat fala só luz canarone sa. Ane, safat é fixo. Me murmo. Chumba sekali. Vai. Pemberi sekali. Air sampai sekali. Sama nus kali. Bolastan. Awal nero. Cika wami lo fan. Cimeti atau cika. Sahabat kacau. Asal lama ni. Ini lagi yang bonus ke? Asa manusia mas bebo. Cika no lean manusia cika pasti ke dia bang. Sekarang dah pun macam posisi dah kone. Rumah mesmo takira safat. Masa mati asa yer. Nyari nama manusia cika pasti ke dia bang malam. Cika tu kan masar. Lo buana, lo medio. Eso. Sama ni. Aku sampai Rafi, aku sampai Alô, calor não mesmo tá quente, vamos sempre Salam, dos kalian kawa. saya kira waktu aku mana roda lah saya mega. Alamin fusin kalian cikin yemen ta bana nari ni small loose kan rai au me ko rakel ko yem cikin Rafi.
Nahoana ny zava-nisan-drano fa fitolohan'ny teneram-pirenena tonga teto fitsarana momba lalam-pandrenena. Ny toko tonga eto amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenena araka ny fitoriana izay nangatahany vahoaka intsony tonga eto satria fotoana nomena dia 27 ora izay marihako fa mbola tsy tafitra ny 27 ora no nanambarana anahy fa mila mitondra ny fiarovan-tena. Nefa akory moa ny agagana fa 27 ora izay mbola tsy tafitra ametrahana ny fiarovan-tena dia efa lazana fa fotoam-pitsarana. Ary tiako ny manambara fa ilay fotoana 27 ora tsy misy lalàna milaza an'izany raha ohatra ka hoe ady atsotra afa-tsy ny mahakasika ny fifidianana. Fa ivelan'ny fifidianana 27 ora dia tsy dia ara-dalàna. Fa ny ara-dalàna ny fanaovana ny fanajana ny fiarovana dia araky ny lalàna fehiny ACC, l'ordonnance portant l'ordonnance mahakasika dia ray volana raha fiantsoana voalohany anomanana ny fiarovan-tena dia avy eo 2 andro retarana sy nikila. Ka ity zavatra misopia dia atao amin'ny fomba fiazakazahana ary fanitsahana ny tsy fanososena Mahatsapa velona zany fa tsy manara-dalàna ny ACC manoloana ny journaliste androany. tsy manaraka azy manoloana ny zava-misy kanefa dia mieritreritra matoky aho fa mba hiaino izy izay ambaranay ny ambarako hoe tsy araka fotoana atao. Raha mampisaranao fanaraka amin'ny lalàna zay mety amin'ny anaranao hoe zava-misy ataony fitsarana momba lalam-pandrenena. Izy moa mahalala koa izy zahay koa mahafantatra ihany koa fa samy manana ny fomba hijereny sy hamakiny an'iny lalam-pandrenana iny fa raha mijery ko azy mijerinay ary mijery izay mianatra lalàna maro dia betsaka ny lalam-pandrenana andiny lalam-pandrenana koa. Je passe en français. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs si vous considérez la procédure qui a été lancée à votre encontre comme légale? Non, pourquoi? Je dis tout de suite et je propose quant au délai qui m'est imparti pour organiser ma défense, on m'a donné 48 heures, qui n'est pas encore terminée, je pense qu'elle est quelques minutes. Alors, pour organiser une défense en dehors du contentieux électoral, uniquement un contentieux électoral qui prescrit un délai. Mais en dehors du contentieux électoral, le délai prévu pour organiser une défense est de 30 jours. Et 15 jours après, pour les deux parties litigantes. 15 et 15. Alors, aujourd'hui, on me donne un délai de 48 heures qui n'est même pas encore expiré. Là, j'insiste là-dessus. Et encore, ce n'est pas pour déposer mon mémoire en défense. Disons, la HCC a fixé le délai, la date d'aujourd'hui, dans les délais de 40 heures, pour que je comparaisse à l'audience, pour l'audience justement de l'affaire concernant ma déchéance en ma qualité de député. On vous reproche d'avoir dévié de la ligne de votre parti d'origine. Vous n'en faites plus partie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? De toute façon, on me dit toujours, oui, j'ai dévié de la ligne de conduite de mon parti. Premièrement, aucun député ne devrait être inquiété dès lors
qu'il exprime son opinion. Un député ne saurait faire l'objet d'une destitution s'il émet une opinion. Bon, et deuxièmement, moi je ne fais plus partie justement du TGV ma part ou du PRD. Depuis le mois de novembre, on m'a radié, on m'a déjà infligé une sanction de radiation de mon parti ou du groupe de parti. Le groupe de parti, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ou sinon le IRD, parce que le IRD actuellement est découplé, parce qu'il y a des partis dans ce groupe qui ont quitté ce groupe. Bon, à partir de ma sanction de radiation de mon parti, je ne fais plus partie, je ne suis plus soumise, je ne suis plus tenue de suivre justement les instructions, la discipline, je ne suis plus soumise à la discipline de parti, je suis libre. Et d'autant plus, on ne peut pas m'appliquer l'article 72, dans ce sens que l'article 72 ne s'applique qu'en cas de transhumance politique. Je n'ai pas encore, et je n'ai pas encore adhéré à aucun parti politique. Je crois que les choses sont bien claires. Si on dit que c'est le président du PRD qui veut m'infliger, qui me traduit ici devant la HCC pour également infraction aux règles de discipline, cette procédure, il y a des règles de procédure qu'on devrait respecter. Par exemple, le rappel à l'ordre, un rappel à l'ordre express. Voilà. C'est le signe de quoi? Alors, cette sanction de plus, hier, dans votre déclaration, vous parliez d'acharnement. C'est vraiment comme ça que vous le vivez? Oui, c'est un acharnement. Voilà, ou si ça traduit aussi, c'est une dérive de la dérive. Enfin, c'est inquiétant parce que la démocratie est en danger. La République est en danger. Oui, avec justement les institutions. Parce que là, vous m'avez demandé, est-ce que la Constitution est bien appliquée, bien respectée? Et c'est là notre problème, une dérive républicaine. Bon, je ne dirais pas autre chose. Je ne dirais pas plus. Ça va, je crois que ça suffit. Dia misaotra anareo ako, misaotra anareo izay tonga manotrina anay, manotrina reto namako fantatro fa any amin'ny toerana lavitra daholo nareo reo amin'ny toerana misy rehefa dia mihazakazaka. Lalana koa mandrapahatonga eto feno embouteillage tsy nisakana anareo tsy tonga zany. Fa tsika dia miroso hatrany any amin'ny lalana fiarovana an'izany atao hoe fahamarinana anjaka eto amin'ny firenena. Satria ny fahamarinana no anenjehana ohatr'izao, ny fiarovako ny hoe tany-tandalana mba hapetraka amin'ny firenena raha izao moa entina ty amin'ny fitsarana momban'ny lalam-panorenana dia anjarany tsirairay ny mandinika fa ny olona miady hampanjaka n'izany tany-tandalana izany sy ho fanajana ny repoblika izany dia mijoro hatramin'ny farany. Ary miaraka ihany koa aminareo izay manoanahy dia isaorako anareo zany satria tsy mbola misy olona mijoro ka hoe hampanjaka ny fahamarinana amin'ny firenena zany ka tsy misy hoe manahirana ny izay mitondra ny fitondrana izany satria manotohina tombotsoa. Ka dia mijoro mandrakariva ny tenako tokoa satria masina loatra ny tanindrazana, masina ny vahoaka, masina izany ady atrehina izany. Saotra nareo namako. Saotra mama. Tobela avoaka. Avoaka ny tobela. Eto anaty tobela. Tobela avocado, maître Rive, mitondry iady teo ilay hoe 48 heures zany illégal tsy ampy ametrahana fitondratenana izany. Mbola manao recette.
na amin'ny asivana iny lalonao ny hafa. Pourquoi aux autres on accorde 30 jours, un mois, et pourquoi pas un mois? Wat le tobiny, Madame Panna ve zany tsy hanatrika an'ilay fitaoam-pitsarana zany raha manao fitaoam-pitsarana tsy ara-dalàna anie fiantsona tsy afaka zany fa mbola mangataka miarana ny lalàna. No mam ruszył tam, ten rody mam. tsy hanatrika satria mbola mangataka fanarahan-dalàna. Aloha mbo hita ihany izy misy azy Zanna rody maniry anao kaiky kely amiko dia lasa Magic di séance. Yeah. Ya sirap ko. Sinanana yan eh. Sinanana yan eh. Alam ko tapos na rin. lava kapiro pa. Ano na rin kasi dito po aja. Sartin na di sabat. Maninona no tsy hanatrika an'ilay fitaovam-pitsarana Madame Panna zany na no antony tsy hanatrehana ny fanatrehana ny fitsarana dia midika fa manaiky ny fandikan-dalàna izay nampiarina amin'ny fiantsoana ray sy voalohany amin'ilay fanolorana fepitaona ametrahana ny fiarovan-tena. Ka raha manatrika eo zany ianao dia manaiky an'ilay izy fa mbola ny taratasy ny naleta hoe mba meo fotoana zahay araky ny lalàna ametrahanay ny fiarovan-tenanay 20 ora ve dia izay no nefa ny sasany omena ray volana satria izay ny araky ny lalàna. Fa raha ohatra kosa moa ady fifidianana le izy hafa koa misy 48 heures mary. Pensez-tu
Araka izao hitantsika izao zany dia tsy anatrika ilay fitsarana miantsona azy ny filohan'ny antenerapirenena noho izay izy hoe tsy manara-dalàna izay ny zavatra nampiantsonana azy. Tsy manan-kambara fa alao andeha amin'ny ara-dalàna fotsiny. Alao mandeha amin'ny ara-dalàna fotsiny zay ihany. Dia samy hotratrany paka daholo tsika mianakavy. Dia ao ka tsy fanendrikendrika ho jodasy alohan'ny zavatra. Matahoran'Andriamanitra. Alao andeha amin'ny ara-dalàna fotsiny. Dia nitazantsika mandao ny fatrin'ny fitsarana momba avin'anapandrianireny ny fiara mitondra ireo olona tonga tetỳ amin'ny fitsarana. Ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fitora sy sasany no anaranao ny andindininy mahakasika izay vaovao tetỳ amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandriana izay. Azahoako an'le daso aloha fatany. Di kanaran sa kanya.